Ho famalina ny etaetan'ireo tanora sy ny fikambanam-behivavy ka ahafahan'izy ireo amorona tetikasa ny tanjona amin'ny tosika ara-teknika sy ara-bola ao anatin'ity tetikasa fiariana ity. Tsotra ary azony malagasy rehetra manomboka amin'ny 18 ka hatramin'ny 80 taona andraisana anjara ny mangataka fa matsimbola momba izany, manomboka amin'ny 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary. Averina atsikelikely amin'ny zanabola 5 ka hatramin'ny 7.5 isanjato. Fiaraha-miasa ny fitondram-panjakana amin'ny Banque BOA sy BNI ka ao amin'ny antenemeran'ny varotra no anaterana ny atao taratasy rehetra. Ny andraikitra ny antenemeran'ny varotra zany dia mampafantatra ny olona rehetra hatramin'ny 80 taona sy 15 taona ny momba ny tetikasa ny andriamatoa filoham-pirenena momba ny tetikasa fiariana zany. Nanao an'izao fampahafantarana zao zahay androany mba ahafahan'ny olona mametraka dossier zany amin'izany fiariana zany. Kendrena moa zany ny tanora tsy anasa, ny olona rehetra na vita fianarana na ny mpandrara azy efa operinasa mba ahafahany zany mivoatra hampandroso bebe kokoa zany ny toe-karena, mandray anjara amin'ny toe-karena aty amin'ny faritra zany. Dia tsara moa zany ny zavatra natao teo satria besaka ny fanontaniana nipetraka teo hoe izavy ahoana ny tokony atao sy ny sisa. Dia ny zavatra tsapanay zany dia hoe tena ilaina zany ny fanomezana traikefa bebe kokoa ny tanora zany satria zany no anisany tsy mampahomby ny fandraisana ny fiariana zany, ny tsy fahaiza-manao, ny fahadiso-kevitra, besaka ny zavatra sakana amin'izay. Dia zay zany no atsaraina eto amin'ny alalan'ny tetikasa fiariana ty. Ny asan'ny chambre de commerce zany dia manome ny dossier zay ametrahana ny fangatahana amin'ny tetikasa fiariana zany. Dia misy dossier zany apetraka voalohany dia hisivana zany atao amin'io. Zay olona rehetra voasivana zany dia mandalo fampiofanana, dia mandeha miditra fanondrony manao ny atao hoe business plan. Dia rehefa vita ny business plan miditra indray mandeha koa ny fiofanana. Dia zay vao mandeha alefa any amin'ny mpiara-mombon'antoka zany ny banque ireny dossier ireny mba ho jereny zareo akaiky hoe afaka vasina ve reto tetikasa reto na tsia. Dia orinan'izay zany araka ny tenen'ny filoham-pirenena dia hoe tsy tokony ohatran'ny 5-20 andro fa hatao faran'izay maivana sy malaky ary tsara zany ny fisivanana an'ireo atota taratasy ireo. Dia zay mahazy moa zany dia afaka mahazy araka ny resana teo dia ambany ny tatao hoe entre ny 5 hatramin'ny 1.0 ny tatao. Dia tena hoe atao anampina mihitsy zany zay dia tokony hoe anatsara ny fidiram-bolan'ny orinasa anankiray na ho anay izay efa anatin'ny asa fandrarahana koa dia afaka mahazo tombony amin'izay tetikasan'ny andriamatoa filoha zay. Ny distrika zany Ambosary sy Betroka dia afaka manatona ny vice-président ny antemeran'ny varitra tsika andriamatoa Cédric ny ao Ambosary dia andriamatoa Bella ho atsika any Betroka mahakasika an'io fiariana io fa mahazo daholo zany sika rehetrarehetra atao amin'ny faritra Anosy. Nahaliana ireo tanora tokoa ity tetikasa fiariana ity ary betsaka ireo fanontaniana no novaliana ireo tompon'andraikitra na ny avy ao amin'ny banky na ny avy ao amin'ny antenemeran'ny varotra izay samy nanatrika izany fihaonana izany avokoa.